Tomtatkandra fonahoantare any andrenivohitrany tomtatkandra fonahoantare any andrenivohitrany ilona ihany vo mety mahita enjana ihany vo mety mahita tomtatkandra fonahoantare any andrenivohitrany tomtatkandra fonahoantare any andrenivohitrany fa enjana ihany vo mety mahita. Araka ny efa natsidika taminao tamin'ny fandarantsika tamin'ny farany sy efa nampanantenananao ihany koa dia aty Ambatolampy indray nitondrananao amin'ity fandarana manaraka ity amin'ity fandarana volana Jona ity volana Jona volan'ny ankizy ihany koa. Atolotra ny araba ho anao izay manaraka ny fandarana Mila Mikandra ary amin'izao hariva izao eto amin'ny fahitalavitry ny RTA ny fandarana Mila Mikandra izay efa tsy zoviana aminao intsony fa fandarana izay resantsika mahakasika na sehatrasa iray. Raha miteny ngambany hoe Ambatolampy dia mbia ao an-tsaina avy hatrany ny aluminium ny vilany sy ny tontolony tsy diso hevitra ianao fa tena izay mihitsy no ho resantsika indray manontolo mandritra ny 30 minitra ato anatin'ny fandarana. Maro dia maro no misehatra amin'ity hoe fikirakirana ny aluminium ho tonga vilany sy haingon-trano ity raha ho an'ny eto Ambatolampy manokana mba tsy ilazana hoe isaky ny elakelan-trano dia mety ahitana an'izay hoe mpanamboatra aluminium izay daholo eto Ambatolampy. Tokantrano iray izay anisany nanao an'ity sehatrasa ity voalohany ihany koa teto Ambatolampy efa 10 taona mahery no lona tao anatin'izay hoe fanamboarana ny aluminium izay. Izy ireo indray no anaovantsika ny fanadihadiana ary ato anatin'ny fandarana Mila Mikandra ka dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge, cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et 6 spa, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté à Tsinekeli, en face de Mouraï Internet Service, premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Eto amin'ny déco alu eto amoron-dalana eto mihitsy no hitondrana ianao aty Ambatolampy. Araka izany anarany izany ny déco alu dia toerana iray mpivarotra ireny karazana décoration ireny vita avy amin'ny akora aluminium. Ny aluminium moa dia afantarantsika hatramin'izay anisan'ny mampalaza ihany koa any eto Ambatolampy eto. Ka hoentina renao ato anatin'izao fanadihadiana izao anaraka ireo dingana maro samihafa arahana amin'izay fanodinana ny akora aluminium izay mba ho tonga article de décoration mahafinaritra be toy izao tsy ny fanamboarana vilany aloha araka izany no jerentsika ato anatin'ny fanadihadiana fa fanamboarana ireny karazana haingon-trano maro samihafa ireny. Arahoary. Ilona ihany vo mety mahita enjana ihany vo mety mahita. Toerana iray tsy maintsy andalovana Ambatolampy 100 kilometatra miala eto Antsirabe raha ho any Antananarivo. Ankoatra ny toetrandro mangatsiaka mampiavaka azy dia miavaka ihany koa izy eo amin'ny sehatry ny asa fiariana fa indrindra ny asa tanana. Amin'ny ankapobeny dia mety azo lazaina ho renivohitry ny aluminium ity tanàna iray ity satria dia raha malala fa raha mbola tokantrano eto Madagasikara ka mampiasa ny kokoty vita amin'ny aluminium dia avy ao Ambatolampy izay. Fa tsy ny vilany ihany no hita ao fa eo ihany koa ireo vokatra fanao haingon-trano. Ity fanadihadiana nirahana tamin'ny Ramatoa Soamandranto Minoarso avy eo amin'ny déco alu ity ary no hitondrananao ny ao ambadika ireny vokatra miainga amin'ny fandrendrehana ny aluminium ireny mandra-pahatonga azy ho vokatra ho azo ampiasaina. Iangarintsika amin'ny fampafantarana tsotsotra aloha ny déco alu. Ny déco alu izay hitafa amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Izy zany ny mpanao aluminium voalohany teto Ambatolampy ty déco alu ity. Efa tsy haiko fa tany efa eo fikotiko anazy zao efa eo amin'ny 10 taona eo efa trany amin'ny ray aman-dreny be mihitsy zany manao an'ity aluminium ity. Zao efa zafy kely zany zao. Efa zafy afaka koa raha angambany mandimby an'izao azy zao.
Ety am-piandohana ary dia andeha aloha fantaritsika hoe inona sinona daholo zany ny zavatra vokarina atao amin'ity déco alu eto Ambatolampy ity. Zavatra vokarina eto zany a vilany, resaka décoration en aluminium, resaka firavaka vokarina eto daholo. Haingon-trano zany a, fa misy koa fampiasa azy ankoatran'ny haingon-trano. Arak'izany dia akora fototra tsy maintsy ilaina sy ampiasaina eto ny aluminium. Aiza kosa zany no akana an'ireo akora fototra ireo ankoatran'ny olona manana vilany simba na potipotika aluminium any tokantrano any izay efa raisina zareo reto ihany koa amin'ny vidiny izay efa ifanarahana. Ny aluminium mafana mihodina zany a, mahazo zay any amin'ny tropical wood, mahazo zay any amin'ny filatex, dia mahazo koa zay any amin'ny MCI Tanjombato. Bolongany le cadre fenêtre reny le izy, cadre fenêtre DC reny le izy, dia reny zany a no mbola ahodinay amin'ny fatany ry dia miala le DC any a, zay izy vao azahoana blocage ohatran'izao, iny amin'izay no anaovana le vilany sy ny karazany. Zany hoe raha ohatra zany hoe mila bloc le zavatra atao dia mitady bloc motera kely zay, raha tsy mila moa le izy a dia efa tonga dia mandeha amin'izao. Manahoana sy manahoana kosa ary ny dingana arahana eo amin'ny fanodinana ny aluminium mandra-pahatonga azy ho vokatra tsara sy azo jifain'ny mpanjifa. Dingana voalohany aloha zany a, atao misy fitenana azy hoe atao asao izy alana DC, vao ala ny DC any a dia efa lasa blocage ohatran'izao izy, iny amin'izay no andrahoana amin'le vilany vita amin'ny argile, vita amin'ny tanimanga, dia masaka ao anatin'iny izy efa lasa liquide tsara, dia manao moule ianao, vita moule dia mandraraka an'iny, izany hoe misy lanjany zany ny hafanana hoentin'iny. Fa raha ohatra hoe le izy somary tsy dia marihatra tsara nefa le zavatra ilain'le atsy tena mila marihatra dia tsy mety le izy, dia araraka le izy, vita eo voararaka avoaka tao amin'izay izy dia vela mangatsiaka dia hoentina indray izy makary amin'ny masina chromé, ampiasana masina amin'izay izy amin'io mampiasa papier abrasif, savoka vita amin'ny tantely, dia misy koa afaka manao produit hafa izay raha ohatra hoe mila produit zany le mpanao komandy dia afaka mampiasa an'izay zay, raha tsy mila moa izy a dia efa ataony amin'ny naturel eo ihany le izy. Afany zavatra iray somary nahaliana ihany koa dia ilay tany izay tsy misy afa-tsy ao Ambatolampy. Izy io hono dia tena voatokana ampiasaina amin'ny fanodinana ny aluminium ho lasa vokatra ho azo ampiasaina. Tena tany voatokana ho an'ny fanaovana vilany mihitsy io, dia io tany io a tsisy ankoatran'ny eto Madagasikara tsy misy anazy, eto Ambatolampy ihany a misy anazy, zany hoe somary atsimotsimoka kely ato Ambolokotinato hoe ao no misy an'izy io. Dia io tany koa a misy tompony dia mividy zahay a R2 ndraiky tapo kely, dia iny no hanaovana anazy. Fa raha ohatra zany hoe tany ity tany ity no alaitsika tsy mety io a, tena tsy mety. Dia ny anaran'io tany io a apoka, menamena izy io zany, fa rehefa masaka foana izy, masaka foana dia lasa fangaro poudre charbon koa izy dia lasa mivadika maintimainty, tsy mainty be moa zany fa lasa ohatran'ny marron hafahafa. Any amin'ny 5 kitapo any vao mahavita vilany, raha zay 2 kitapo zany dia any amin'ny 5 kitapo any vao mahavita. Fa le tany zany a le ampiasainy eo foana, ampiasainy eo foana dia lasa mihena le izy, le hoentin'ny tongotra paritaritaka eo dia lasa mihena le izy. Dia zay fihenana zay a raha ohatra hoe mampiasa 5 kitapo ianao, afaka ray volana iny mety 3 kitapo sisa. Azo lazaina ho tena asa tanana tanteraka ny fanodinana ny aluminium ho lasa fitaovana anankiray, fa tsy ny tanana ihany no miasa fa eo ihany koa ny saina. Hatreto aloha zany ny ato amin'ny kolasy tena tanana 100% dia ny saina, tanana sy ny saina zany mila au courant tsara ny saina, fa raha vao mivezivezy dia lasa misy tsy mety foana eo. Raha ho resahana ary ny vokatra mivoaka eto amin'ity déco alu ity, raha ho raisika ohatra ny fanaovana vilany mety mahatafavoaka vilany firy zany ny orinasa anareo ry ramatoa Mino Arso ao anatin'ny iray andro. Ao anatin'ny iray andro zany zay raha hoe tena vilany fotsiny natao tena mahavita zay any amin'ny vilany 100 any.
satria zay zany mampiasa ny mpanao kola zany zao anankidimy dia ny mpanao krome 7 mampiasa olona eo amin'ny 12 zany zay zao akoatra ny tenako akoatra ny mpanao kola sy ny mpanao krome zany dia mbola misy koa mpandrapy akoatra an'izay manala le bavure amin'ny ankapobeny dia tsy dia mbola atahorana ho ity tompon'andraikitra anankiray ao amin'ny dekoaly ity ny tsenany vilany satria mbola betsaka ny manjifa azy na dia eo aza ireo vilany vita avy any ivelany. Le eo amin'ny tsenana vilany zany tena mbola mahazo vahana aloha ny vilany aluminium hatramin'izao satria raha mandeha foara zany zay tena mbola ny mpandray ny vilany zany tena mbola atao azo lazaina hoe mbola mahazo any amin'ny 100% mihitsy zay. Fa mahavarotra azy dia tsy mionona fotsiny amin'ny eo atoerana izy ireo fa miezaka manenjika an'ireny karazana tsena be ireny. Zay zany sady manenjika foara no eto koa misy manao komandy manenjika foara zay rehefa foara dia afaka lehanay foana. Fa ilay karazana vilany misy karazany maromaro ihany izy ireny fa ho an'ny dekoaly inona sinona daholo zao ny karazany misy zao izy manao zay vilany kokoty manao zay vilany luxe zao izy fiteny anazy le matevina izy nefa tsy mivadika mihitsy dia misy koa forme kokoty minute arany sandany kosa mba manahoana izy zany fanaovana anazy mandeha tsirairay fa misy koa izy maka série dia raha ohatra zany any amin'ny 20 kely kokoty any zao izy dia ray alina ariary raha any amin'ny 45 any izy 5,700 ariary. Manahoana koa sary ny tsena hatreto aloha raha izay zavatra voatanisa teo izay mbola azo lazaina fa malalaka sa efa manomboka miatery satria efa betsaka ny fifaninanana indrindra amin'ireo vokatra avy any ivelany. Ny tsena aloha zany hatreto tena mbola mahazo vahana kokoa zany ny vokatra aluminium na eo amin'ny décoration na eo amin'ny vilany tena isany mbola azo lazaina hoe mandroso ny tsena mety tsara ny tsena tsy atahorana zany na dia betsaka raha ny mpifaninana tsy atahorana zany satria zahay tena mikajy asa tena ny asanay zany tena tsy mampiasa akoatra ny aluminium tsy mampiasa akoatra ny aluminium zay ny aluminium mampiasanay nefa le premier qualité dia tsy matahotra mpifaninana zany zay na dia maro arany mpifaninana. Ary raha pitaina kosa ny eo amin'ny vilany sy ireo vokatra fanaovana haingon-trano iza ny mety ahitana tombony kokoa? Eo amin'ny tombom-barotra indray zany jerentsika misy tombony kokoa ny décoration iny zany tena hita mihitsy ny hoe ny lanjan'le aluminium tsy mitovy amin'le lanjan'le vilany ny habeany koa tsy mitovy nefa ny vidiny mety deo foan'ny vidina vilany ny vidiny. Azo heverina araka izany fa mandrisika ity toeram-pamokarana anankiray ity ny manao ny haingon-trano noho ny manao vilany satria azo lazaina ihany koa fa mbola be mpitady ihany koa ny haingon-trano noho ny vilany ao amin'ny zareo. Be paka zany ny décoration hatreto aloha mbola décoration foana aloha zany hoe tena betsaka pity na gasy na ny vazaha dia betsaka pity izy izay koa manondrana ny velany izay. Fa isan'ny zavatra iray tena takin'ny tsena sy ny fanaovana asa famokarana toy izao ny fanarahan-dalàna ho an'ny toerana anankiray ary indrindra moa fa amin'ny fisokafana amin'ny any ivelany mampilamina io hoy ity tompon'andraikitra ray ity. Ianao zany rehefa manaraka lalàna fotsiny dia mandeha ho azy le azy izay fotsiny zany hoe rehefa mahara-dalàna ianao mahalopa tanty manana nify sy ny karazany dia mandeha ho azy le izy. Ny taona 2014 no nanomboka nanondran'entana ny décoaly ary niainga tamin'ny fankafizan'ny mpanjifa ny vokatra nataon'izy ireo no nahatonga an'izany. Tao anatin'izay client mihitsy ny tonga manantona anay. Efa nanomboka tamin'ny 2006 efa nanomboka hatramin'ny 2006 zay nefa nanondrana hatramin'izao mbola mitoy foana izany décoration. Andao koa sary mba omena ohatra kely amin'ny vidin'entana ny mpanjifa izay manaraka an'izao fandaharantsika izao amin'izao fotoana izao.
mba mety ho zaka ny saramba be mbahoaka ihany ve ny vokatra vokariny dia koalu. Ary ny ankoatran'izay dia hoe iza ny tena manjifa ny vokatra? Vidiny aloha zany manomboka eo amin'ny 100 ariary eo dia efa misy juska any amin'ny tena vidiny lehibe hoe any amin'ny ataoko hoe 1 million ariary. Le boule kely reny no azony, boule kely nataontsika interview teo iny. Dia eo amin'ny mpanjifa indray zany mahazo vana kokoa ny vahiny malagasy zany, eo ihany le hoe tia azy le gasy fa raha eo amintsika gasy zao ny rongorongo an'le koa lehibe reny dia mandeha foana le resaka mpanafana foana izao dia lasa ohatra ny kivy le manao anazy, fa ny vahiny zany tena be dia be mihitsy no manjifa an'le izy, tena tia azy. Fa efa voalaza tery am-piandohana fa ankoatrin'ny toeram-pivarotana izay efa ananan'izy ireo dia manenjika an'ireny karazana tsena be ireny zareo. Azo lazaina araka izany fa rehefa tonga izay fotoana izay dia mitombo ny tinady. Manahoana ny fanenjehana ny vokatra amin'izay fotoana izay? Misy fotoana aloha izay rehefa be commande tena manenjikisa, fa dia misy fotoana koa izay miasa alina. Fa ny kola zany tsy mety isan'ala fa le manao ponsazy ny mety. Ndraindray zay aloha tena mahavita maro tsy hitako tsony hoe ohatry ny ahoana nisany. Fa ndraindray zay zany tena ndraindray ireo ankizy ireo manenjika rivisa isan-da, manenjika 2 rivisa isan-da raha le manao bola kely zay. Raha manao le bibe indray nefany dia arakaraky le habean'le zavatra zany sy arakaraky ny fahasarotany. Fa rehefa sarotsarotra izy dia angase eo ianao aloha, rehefa tsotsotra izy dia mandeha ho azy foana. Fa toy ny tsena rehetra dia mba misedra olana ihany koa indraindray ity déco alu etsy Ambatolampy ity. Efa nisy fotoana izay tena sedra olana tokoa. Ny olana sedrainay voalohany aloha teo amin'ny tsy fisina aluminium, le matière première mihitsy ny tsisy. Eo koa ny sarbo, eo koa ny fatapahan-jiro matetika, le manao polissage azy milana courant. Dia nefa zany rehefa tsy misy le courant dia tsy vita mihitsy io janona aloha. Fa isan'ny miantoka ny fampandehanana ny orinasa toy izao ny fisina piasa matianina, fisina piasa matotra ihany koa eo amin'ny asa atao amin'ireo isana ambaratonga voatanisa tany am-piandohana. Raha fehezana izay teny izay dia azo lazaina efa antaonany maro ireo mpiasa ireo no niasa tao amin'ity orinasa ity. Inona loatra ny tena ao ambadika izay faharetana izay? Fahaliko tsara ny teninao. Eo amin'le hoe mampaharitra le mpiasa voalohany indrindra aloha zany le fitondran-tenan'le mpampiasa. Faharoa manaraka an'izay rehefa manaja ny asany le mpiasa dia mandeha ho azy io tamany io foana mandritra ny tsy fantako 10, 20 na 30 taona. Dia mila mifandefitra koa ny patron sy ny mpiasa. Izay zany mahatonga an'izay. Fa eo amin'ny fiara-miasa ny mpampiasa sy ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity, na ihany koa hoe eo amin'ny fandoavana ny karama, dia mikarama isan'andro ireto mpiasa ireto. Ireo zany mandray karama isan'andro. Ao zao misy 5 arivo isan'andro, misy 7 arivo isan'andro, lefa zarazatra 7 arivo isan'andro, misy mikarama ray alina isan'andro. Zany hoe samy manana ny sokajiny zany misy zany izy vaovao hianatra mihitsy, misy indray izy nefany efa zatra be mihitsy. Dia misy koa zany eo amin'le hoe kolazy misy le vao mianatra, misy koa nefa ny efa zatra. Dia tsy afaka ampitovizina zany le karama, tsy maintsy atao fifandanjana satria le vao mianatra tsy possible izy tonga dia hoe avita be be, fa tsy maintsy kelikely eo ihany aloha dia mitombo miandalana. Fa amin'ny ankapobeny dia malalaka amin'ny fanatotosana ny asany ihany koa ireo mpiasa ato amin'ity déco alu ity. Ny indreo zany izay tiany ahatongavanao satria ny patron tsotra dia samy manao izay tsy atao fotsiny zany hoe fanambakana, fa samy manao izay ahatongavany fotsiny hoe tsy akoatra ny amin'ny valo dia rehefa mirava koa tsy mihoatra ny amin'ny 3. Tatikandra fona ho any tare anendreny vohitra ilona ihany vao mety mahita enjana ihany vao mety mahita. Ny mampametra-panontaniana eto amin'ny maha tanana azy, ary asa tanana miavaka amin'ny rehetrarehetra satria milala ho afo tanteraka ao anatiny izay rehetrarehetra izay. Mety efa nisy veny sanatria voina ny tranga teo ampanatotosan'ireo mpiasa ny asa,
Efa nisy aloha zany iny satria intsina tsy maintsy tanana ny batan'iny zavatra iny dia indraindray milatsaka tapoka amin'ny vodin'le vilany amin'ny arzila iny dia mitobaka any amin'ny tongotra le izy. Efa misy foana aloha zany zay. Ary raha nisy zay misy ve ny fepetra raisina? Ireo moa zany ny mpanao kolazy efa tena mahatianina daholo dia efa mahatanteraka an'izay mahafantatra tsara an'izay tokony hoe afaty sy avelona amay sy ny tsy amay dia efa hay zareo mizoe azy amin'izay zavatra izay. Araka nefa noresahana tany am-pendohana dia ny hoe azo lazaina ho renivohitry ny aluminium sy ny fanodinana ny aluminium ny ao Ambatolampy. Manahoana izay fifaninanana amin'ny samy ao atoerana izay? Afaka tena mbola mifaninana tsara ve ny décoalu manoloana iretsy mpamokatra maro dia maro izay azo heverina fa isaky ny vototrano ihany koa raha ao an-tanànana Ambatolampy eo? Izay nisy orana an' Jesosy hoe tena mbola eo tsara aloha zany tsika. Mbola atao hoe tsy hametsiny an'Andriamanitra tsika fa mbola atao hoe tena angamba mahazoazo kokoa zany ny décoalu raha samy hoe mpifaninana amin'ny tsena eto zany. Tsy atahorana mihitsy zany ireo mpifaninana satria ny akamaroan'ny zavatra ny akamaroan'ny ny karazana molona ny décoalu tsy anana an'zareo dia lisy nefa ny reo ny tena be epity. Zao ny Ambatolampy ray manontolo zany mpanao aluminium daholo. Ary tsy vitsy amin'ireo mpanao aluminium ao Ambatolampy no efa nandalo tao amin'ny décoalu. Misy koa zay eto koa nge zany sady fioarana amin'ny fiainana no fianarana mihitsy le izy. Mitadikandra foana ho an'ny tare any an-drenivohitra milina ihany vao mety mahita enjana ihany vao mety mahita. Dia tena azo lazaina tokoa fa fianarana no fioarana amin'ny fiainana no atao ato amin'ity toeram-piasana anankiray anaovana ny fanadihadiana ity. Toan'ny Michel ohatra dia 5 taona zao no niasa tato amin'ny décoalu saingy talohan'izao ihany koa izy dia efa niasa tany amin'ny toeran-kafa nandritra ny 13 taona teo amin'ny sehatry ny fikirana ny aluminium ihany. Ny asany eto dia izy no mpanavaka ny aluminium amin'ny taimby ohatra na ihany koa ny karazana poti-zavatra maro samihafa. 5 taona ny lesako tato. Ary firy taona nefa nanaovana le asa aluminium? 12. Efa nanao 13 taona tany Manolona mba misy vola mba misy zany mba tsaratsara le karama. Nianatra nanao vilany sy nanao aluminium ve sa mahay? Nianatra tamin'ny olona ohatran'isa nisy nitondra fa nisy niasa tao dia nety ndao hianatra aminay fa mety le izy. Mampazoto anao sa mieritreritra ny hitady asa hafa raha hoarindrinao? Eny izay aloha tsy maintsy mba hoe izay nitanjona mba hitady hafa. Zao aloha mbola mikarama mbola mety le izy mba mikarama ray alina mahery. Manao izay fiaraha-miasa mampiasa zay? Ny fiaraha-miasa mampiasa aloha hatramin'izao dia mahafinaritra tsisy hoe disadisana zany satria ianao zany mampahety dia ohatran'ny hoe anao le izy dia atao tsara. Manana torohevitra hifampizarana ho amin'ireo tanora namana andalam-pitadiavana asa na ihany koa eo am-perinasa ty raha namana ty? Mba manentana ny tanora mba hianatra asa rehefa misy mampianatra. Ato dia ato mampianatra ato zany ato amin'ity orinasa ity. Madama ato mampiasa foana izy raha misy olona hoe te hiasa. Rehefa tsy mazoto ianao dia efa betsaka ny nianatra tato. Faraka nefa voalaza teo ihany dia misy tanteraka ny fifanomezan-tanana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Profono zany ny voalazan'ny ranamana teo aloha teo fa ankoatran'izay ihany koa ireo mpiasa sasany dia mahatsapa fa misy ny torohevitra avy amin'ny mpampiasa rehefa misy ny modely vaovao ka tsy maintsy ho tanterahana. Tonga dia efa hay foana rehefa misy zavatra alefa avy any dia efa hay foana tampiasana. Moa misy lehibe anay koa anankiray rehefa mba hoe tena misy tavavoaka dia mifampianatra ihany izay mifampanoro izay tena tsy azo. Vina lavitra apetraky ny mpiasa matetika amina sehatra toy itony dia ny mba hanana ny azo manokana. Betsaka ihany nefa ny fepetra tsy maintsy takiana ao anatin'izay mba ahafahana miditra amin'izay sehatra mahaleo tena izay. Ny eritreritra nariana dia mba ohatran'ny hoe lasa mahaleo tena mba manao manokana zany fa tsy dia hoe anao ohatr'izao foana. Mbola tsy ahafahana mahaleo tena aloha eo amin'ny resaka ara-bola aloha mbola mila ara-bola le izy
fitaovana mbola ilana, ny client koa mbola mila zavona ny Tatkandra fona ho an'ny tarehy any an-drenivohitra inona ihany vao mety mahita fa enjana ihany vao mety mahita. Raha izay rehetra voalazay azo lazaina ho tena mahavelona ary vety asa fanodinana ny aluminium ho lasa haingotrano na ho lasa vilany ity. Ny asa zany tena mahavelona 100% izy tena mahavelona ny asa. Tena zay zany dia tena tsy mifototra amin'ny asa hafa afa-tsy io ihany. Ary ity orinasa ity zany dia tena mifototra amin'ny vavaka. Tena miankina amin'ny Jesosy tanteraka zany ity asa ity ary dia na ny mpampiasa na ny mpiasa samy mahafantatra an'izay zavatra izay dia tena azo hivitorana, tena mahavelona na ny mpanao kolazy velona, mpanao krome velona, ny orinasa zany mandroso. Tena mahavelona izy ka. Ho an'ny déco alio ary dia efa azo lazaina fa mivelatra amina toerana maromaro ihany satria raha ho an'Ambatolampy dia efa ahitana toerana anankiroa ahitana ny vokatra fa eo ihany koa ny ao an-drenivohitry Madagasikara ao ary manana ny vina hanitatra an'izany any amina toeran-kafa ihany koa ity orinasa anankiray efa ela netezana ho an'ny fandrendrehana sy ny fanodinana ny aluminium ao Ambatolampy ity. Botika anay zany misy anankitelo. Misy anankiray any Atana dia misy anankiray koa ato eto Ambatolampy ato amin'ny déco alio. Dia misy anankiray koa ery atapy-tanàna côté au rendez-vous des pêcheurs. Mieritreritra zany izay hoe mbola hanokatra magasin hafa any amin'ny faritany koa ary. Somary tsy haritra kely ihany ity manaraka ity fa na izany aza mahasoa antsika rehetra. Torohevitra ho fanadiovana an'ireny vilany kokoto vita amin'ny aluminium ireny. Torohevitra zany mba hanamafisana an'ilay vilany. Eo aloha ilay hoe hanaovana ranona pangofoana izy dia lasa may zany. Dia mba tsy ampy kika be loatra an'ilay vilany dia tokony hoe zexa foana ny ampiasaintsika hanadiovantsika anazy. Fa raha izy zany rehetratsika amin'ny pain de fer foana dia lasa miha-manify satria ny aluminium ampiasainay le premier qualité dia lasa somary ohatrany malefadefaka izy. Dia izay zany fanentanana tiako atao amin'ny mpanjifa vilany aluminium aza dia kikisana loatra rehefa mety foa madio foana io na dia zexa fotsiny ihany ary na dia lavenina fotsiny ihany ary natao aminy dia madio foana io. Vita malagasy tanteraka ny asa eto amin'ny déco alio Ambatolampy. Malagasy avokoa no miasa ary misy ny afatra ho antsika mpanaraka n'izao fandaharana izao avy amin'ny Ramatoa Mino Arso. Manentana ny vahoaka eto Madagasikara hividiny vita malagasy fa ny any ivelany aza mividiny vita antsika dia manentana ny vahoaka hividy dia manentana ihany koa antsika mpanao aluminium mba hikajy ny asa sy hikaly ny asa dia manentana ihany koa ny vahiny mba anjiva bebe kokoa no izay efa natao teo aloha fa ny vita malagasy zany dia tsara azoko lazaina hoe tsara, tena tsara sady mafy. Ary ny asa vita amin'ny aluminium koa ho an'ny déco alio manokana zany tena tsy miova, tsy mivalivalo ny couleur-ny mandritra ny taona maro mandrakizay mihitsy, tsy miova mihitsy ny couleur-ny. Tsy atahorana zany hoe raha iny ianao anao collet dia hoe vadika eny amin'ny tenda ilay izy, tsy atahorana. Dia manentana antsika malagasy koa mba anao an'ireny firavaka vita gasy ireny fa ny sinoa ary anaovantsika ny vita kanana anaovantsika dia vitantsika malagasy indray no lasa taraiky raha vao tsy manjifitsika fa dia manentana zany ny mpampiasa ny vilany koa dia tanina anjifa ny vilany vita gasy. Inona ihany vao mety mahita fa enjana ihany vao mety mahita. Andenaiko fa nahalinanao iny fanadihadiana mahakasika ny sehatr'asa fikirakirana ny aluminium teto Ambatolampy iny. Andenaiko fa na afaka nitondra zava-baovao izay mety mbola tsy fantatrao ny fanarahanao ny fandaharana hatramin'ny farany. Mazava be ny afatra nampitalaina amantsika teo hoe jifa ny vita malagasy aza misalasala mihitsy manjifa izay vita malagasy satria tena nisan'ny mahavita zavatra tsara raha isika eto Madagasikara. Sady mila mankamamy ihany koa ny vita malagasy indrindra fa amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Efa mamy fotoananao sahady ary amin'ny iray volana indray hitondranao anao sehatr'asa vaovao mbola ato anatin'ny fandaharana Mila Mikandra Jona. Dia efa mirary antsika rehetrarehetra ihany koa anao fety ny fahaleovantena mahafinaritra ao anatin'ny fitoniana sy ny fankamamiana ny maha malagasy tanteraka.
eto mpamaranana ny fandarana dia ankasitrahana ny nadiabote izay nanao ny taovolo sy ny endriky ny mpanolotra ny fandarana. Ankasitrahana torak'izany ihany koa ireo teknisianina izay nampita ny sary sy ny feo tany atokantrano tany ary mazava ho azy. Ankasitrahana be dia be ianao izay nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Andeha hiverina any Antsirabe indray ary izay fa velanay aloha Ambatolampy dia veloma ihany koa nareo any atokantrano. Tomtatkan rafuna wantari anindren fuichan Tomtatkan rafuna wantari anindren fuichan Inlayan vumet maita Yenzanayan vumet maita Tomtatkan rafuna wantari anindren fuichan Tomtatkan rafuna wantari Anindren vuitan, vaenzana yan, vumeti maita.